Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vovô. Mitony filamban'ny ataon'ireo ratsamangaiky amandrainy antonta taratasy filazahako vidiana ho an'ireo solombavambahoaka kandida maro manerana nosy amin'izao fotoana no hiara-ny antsojay sy kasaina ho sakanana sy ho lavina ny fahafahana mirotsaka ho vidiana matahotra fividianana ireo nampindramina ny fahefana ary matsapa fa ho sarotra ny ahazona ny maro anisa eny amin'ny anteny miram-pirenena ka izao manoa ny fandikan-dalàna izao indray sakanany Andra Joelina ny heritsika nanana ny Rajonary Mampianina amin'ny fividianana ho filohan'ny komisiona vondrona afrikana raha ny lahatsoratra navoaka ny confidentiel Afrika ho Mali raha ny fanazavana trany ampopody istoerana miampy ny fampirisihan'ireo tandapa sasany no antony tranga izay manam-porofo tanteraka fa fitiavatena no mibaiko ny Andra Joelina fa tsy ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa raha ny fivoaran'ny zava-misy ankehitriny nentina nanaovana fisehosehoana fotsiny ihany tsy nampiovana inona na inona teto amin'ny firenena ny politika azo atoandro nomena ireo ministera amahana ny olany fahantrana sy ny fahasairana ny mponina teto Madagasikara ny firenena izay vao maika mihamarefo ara-toekarena sy ny lentika anaty fahantrana lalina trany noho ny tsy fananana fototra ara-toekarena mazava ho ny mpahay-toekarena sy ny fiarahamonim-pirenena naneho ny heviny talentsakolo-mpanjakana iray ao amin'ny EPP Antsodrika commune ambanivohitra Ankotro Fotsy district ny Miandrovazy no nahiditra ponjavonjy maika taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana ny 5 aprily lasa teo noho ny raharaha fanodinkodinana mpianatra tsy ampy taona sy noho ny raharaha firaisana tsikombakomba tamin'ny fanalan-jaza koatra izay voapanga noho ny fanalan-jaza ihany koa ilay renin-jaza niaraka taminy anivelany walefan'ny Rwanda avokoa ireo mpitsaopinenana tonga atsokosoka ao Royaume-Uni araka nitapaka teo anivon'ny Prime Ministre Britanika sy ny filoha Paul Kagame efa roa taona izay nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny rotonta saingy izao vao hanomboka ilay tetikasa raha ny fanazavana ny antsipirindreo avy hatrany atra Alakamisy farika amin'ny folo ny volana aprily taona 2024 ankafaliana indreto miklasety mivavy no tsy dia kony tokantrano amin'ny ity arina ity atao anatin'izao fampalalam-baovao izao aterina ny araba mba ampiraritso ary manasanao ampanajana anjo izany hatramin'ny farany mato andatsoratra avy hatrany dia mitony filambaniny ataon'ireo ratsamangaiky amandrainy antonta taratasy filatsahako vidiana ho an'ireo kandida solombavambahoaka kandida maro manerana ny nosy amin'izao fotoana no hiara-ny antsojay sy kasaina ho sakanana sy ho lavina ny fahafahana mirotsaka ho fidiana matahotra fividianana ireo nampindramina fahefana ary matsapa fa ho sarotra ny ahazon'ny maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena ka izao manoa ny fandikan-dalàna izao indray matoa andatsoratra onina saina mitombo andro manalina ny endrika hitarafana fa matahotra fifidianana ny fitondram-panjakana tsy mahatoky teny ireo kandida volomboasary rehefa tsy naomby ireo sakatsakana arabola tamin'ilay caution ny raha matahora sy famendry fendrona mivantana sy akolaka natao tamin'ireo kandida avy amin'ny fanoherana sy ireo nandeha tamin'ny tenany manokana mitoy ary misy olany ny filambany atao amin'ny fikirakirana ireo antonta taratasy ilainy ny kandida ahafahany mirotsaka amin'ny fifidianana solombavambahoaka io raha ny angom-baovao ray mandeha amin'izao ny tsindry mahazo ireo mpiasa sy tompona andraikitresana ambaratongany mandray ireo antonta taratasy firotsahako fidiana ny kandida tsika fonina tonga hatramin'ny famoronana ny tsy misy ilazana fa tsy ampina tsy ara-dalàna ny antonta taratasy ary tanjona amin'izany ny fandavana ny maha-kandida isanazahoana fitarainana ireo kandida sogajiana ho favori rehetra manerana ny nosy endrika entina nyliana azy ireo amin'izany ny tsy fanomezana ilay état d'urgence bis avy amin'ny sampandrara misana ny fandoavaketra ny arany ary hiarany tsindry ireo mpiasa amin'ny fanasarotana ny anatarana sy ny tsy hanomezana mihitsy io taratasy io raha azo atao misy amin'ireo kandida ihany koa no efa nahazo saingy ilambaniny indray ary lazaina fa tsy mety tsy tomomba ny état d'urgence bis io lava ny lisitra raha ho tany saina ireo kandida rehetra ny aran'izay filamboatsiary izay manerana ny nosy isan'ny miparitaka amin'ny tambazotra-tserasera fa ny aran'izay filambaniny izay ny solombavambahoaka Rasmanina Paulbert na Irosy teo ihany koa ny Narsona Rafidimanana fa ihany koa ny filohany antemera-pirenena Razana Maso Kristina sy ny maro tsy voatanisa
miandry ny rehetra ankehitrinny amin'ny hoe atraiza ny fahasahindreo nampindramina ny fahefana anilika tsotra izao ireo kandida ny ankamaroan'ireo kandida ampiarany filamboatsiary sy filambanio izay nirotsaka ofidiana noho ny famaliana ny fangatahany vahoaka tao amin'ny distrika nisy azy tao ireo hitan'ny vahoaka fa efa nitondra ny feony say nijoro ary mbola tsapany vahoaka fa vonona iaro ny tombotsoany ka mbola nitoanana ao ihany koa ireo titanindrazana matsapa fa mila mandray andraikitra ka nan'olo tena ho isan'ireo kandida anavitra ny Madagasikara ireo no isan'ny kasaina hosakanana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao singanina ao anatin'ny maro ny ao ambady finandrana ny vahoaka amin'ity distrika ity izay noverezina zo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tamin'ny fanonganana ny filohan'ny antenimera-pirenena Razanamahasoa Kristina sy ny fanalana azy tsy ho solombavam-bahoaka itsony notapenambava ny olomboafidy filohana andrim-panjakana fa nosaziana ihany koa ireo vahoaka mpividy azy ary amin'izao fotoana izao tsy manana mpisolo vava tsy nianana teo ihany ny fitondram-panjakana sy ireo ratsa mangaikana fa kasaina hosaziana fandroany ihany koa ireo vahoaka amin'ity distrika ity amin'ny fitadiavana ny fomba rehetra tsy ahafahany Razanamahasoa Kristina irotsaka intsony dia miandry ny rehetra ary manaraka akaiky ity firotsako fidiana ity efa nandika lalàna ary sandika lalàna atraiza ireo nampindramina ny fahefana anoho ny firaisana petsapetsa amin'ny fandikan-dalàna avy ireo rafitra isanambaratongany toy ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tokony ho tsapan'ireo nampindramina ny fahefana hoy ny fanioan-kevitry ny firaisamonim-pirenena tamin'ny ity andro an'ity nilanjany izany fifidianana manakaiky vahoaka izany sy ny mahazava-dehibe azy ho an'ny olona eny fotony fifidianana no ilaina fa tsy fifidianana safidim-bahoaka ny tokony hivoaka fa tsy olom-boatendry andrasana araka izany izay fivoarana izay fahafahana mirotsaka hofidiana ho an'ireo kandida rehetra manerana ny nosy izay araka izay efa natsidika teo izay dia mihamahazo vahana hatrany ny fitondrana jadona sy tserefesy mandidy eto Madagasikara amin'izao fotoana saingy tsy mbola tara ny fanakanana izany ho ireo firaisamonim-pirenena izay miantso ny olom-pirenena hijoro sy hosa anohitra sy andray andraikitra manoloana izany voazimbazimba ho izy ireo ny fisaram-pahefana na ny séparation de pouvoir eto amintsika satria lasa ataony antoko politika ny mpitondra fitaovana anenjehana ireo tsy mitovy hevitra sy firehana aminy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Daniela Minor no mitatry ny andendeny izay mialalipakatrany ny fitondrana jadona sy ny tserefesy mandidy eto amintsika amin'izao fotoana manoloana ireo endrika tsy fanaran-dalàna samihafa ataony ireo rafitra isan-tsokajiny eto amin'ny tany sy ny firenena hita taratra izany tamin'ny alalan'ny fanonganana ireo filohana andrim-panjakana miisa roa tamin'ny toerana maha olom-boafidy azy taorian'ny fanehoan-kevitra ireto farany manoloana ny toetra raha-pirenena satria hoe izy ny antoko eo amin'ny fitondrana zany dia midika hoe izy ny antoko izay tiany antoko no tanterahana aza tonoana fa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy izay misy olona mifidy eo zany hoe azo lazaina ihany hoe fanaovana tsinitsinina ihany ny olona mifidy an'ireny olona satria olom-boafidy daholo ireo olona nahintsana ireo zany hoe tokony nisy zany tao anatin'ny antoko aloha fifandaminana dia rehefa tsy nety tao anatin'ny antoko izy dia anjarany antoko fa tsy miatsaika aty amin'ny maha olom-boafidy anazy tatya satria lasa voahitsakitsaka an'izao an'ny olom-pirenena hitanareo zao ny tany amin'ny toerana izay na voafidy any filohan'ny antenimera-pirenena teo aloha lasa milaza fa hoe ahoana zany mombanay izay nametraka azy teo fa lasa izay tiany antoko politika ave zany zao no apetraka eto aloha mba ezahana amboarina ezahana ahitsy ilay fomba fanao ara-politika satria zany zavatra rehetra zany hoe azo lazaina hoe manitsakitsaka ny zo ka raha efa nitsakitsaka zo eto tsika ho aiza ilay Madagasikara ho aiza ilay demokrasia dia ho aiza ilay firenena inona zany no avin'ilay olom-boafidy ve zany mbola misy lanja ve zany ny olom-boafidy ankehitriny sa zay tiany antoko fotsiny dia ohatrany hoe karazana olom-boatendry ve zany sisy ireo avy fifidianana solombavam-bahoaka ao ariana kely ao dia izay ve zany sisa niendrika ilay antenimera-pirenena zay ve zany sisa niendrika ilay olom-boafidy karazana olom-boatendry ihany fa mampandalovana fifidianana ve zay ve ilay demokrasia tadiavintsika ankoatra izay voazimbazimba ihany koa ny fisaram-pahefana na ny séparation de pouvoir eto Madagasikara tahaka ny tranga tamin'ny fanonganana filohana andrim-panjakana iny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay tsy tokony ho tonga amin'ireny fanapa-kevitra ireny raha tsy efa nandalo ambara tonga pahefana maro samihafa ny raharaha ho ireo firaisamonim-pirenena naneo ny heviny manoloana ny fiainam-pirenena natao fitaovana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny HCC raha misy disadisa anatiny eny anivony ny antenimera-pirenena ny fampiasana ny fahefan'ny mpitsara momba ny lalam-panorenana no tokony ho vahaolana farany eny tokoa
lalàna fanampiny toy ny fitsipika anatiny ao amin'ny anteny miram-pirenena no tokony ampiasaina amin'ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny fihetsika nataon'ny solombavambahoaka. Eny tokoa ny tranga fanikafana toy ny fampatsiahivana ny fitandronana filaminana na ny atsotsika hoe rappel à l'ordre, ny fampatsiahivana ny fitandronana ny filaminana miaraka amin'ny fanoratana ao amin'ny fitanana an-tsoratra adikatsika amin'ny teny vahiny hoe rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, ny famaizana miaraka amin'ny fanoratana an-tsoratra ao mialatsiny ny famaizana miaraka amin'ny fanoratana ao fitanana an-tsoratra na ny censure avec inscription au procès verbal, na koa ny famaizana miaraka amin'ny fanesorana vonjomaika na ny censure avec exclusion temporaire araka ny voalazany andininy fahaenina amin'ny sivifolo amin'ny fitsipika anatiny amin'ny anteny miram-pirenena dia azo ampiarina amin'ny solombavambahoaka tsiraray. Marihana ihany koa fa raha tsy nandalo ireo dingana rehetra ireo dia nampiakarina tany amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandresana ny raharaha ho faneriterena ny asany io solombavambahoaka io. Amin'izao akatiky ny fifidianana solombavambahoaka izao dia manova ny endriky ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana io fanehoana fanararaotana amin'ny fampiasana azy io sady fampitandremana ihany koa ho amin'ny ireo mikasa hiara-dia amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana ity. Manoloana izany miantso ny olom-pirenena tsirairay avy hijoro sosahanotra ny jadona sy ny tsirefesy mandidy eto amin'ny firenena ny fikambanan'ireo firaisamonim-pirenena adidy ny olom-pirenena ho izy ireo ny miady amin'ny tsirariny ahafahana mampanjaka ny demokrasia. Fasakana ny Andry Rajoelina ny herijika nana ny hery rajonary-mampianina amin'ny fifidianana filohan'ny komisiona vondrona afrikanina araka ny lahatsoratra navoaka ny confidentiel Afrika omaly raha ny fanazavana trany ampopody istoerana miampy fampirisihana ireo tandapa sasany no antony atranga izay manam-pirofo tanteraka fa fitiavatena no mibaiko ny Andry Rajoelina fa tsy ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa Ivrichard. Tsy norarahiny Andry Rajoelina efa ho 3 herinandro zao ny antota taratasy firotsahako vidin'ny filoha teo aloha hery rajonary-mampianina ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina araka ny lahatsoratra navoaka ny confidentiel Afrika. Tsy namaly ny antsony ny filohan'ny pirenena izay tokony hanohana azy amin'izany raha ny lojika. Antony ny firenena malagasy no soloana teny eto fa tsy misy resaka politika. Ny filoha teo aloha hery rajonary-mampianina izay tsy adikevitra fa isan'ny tsara toerana amin'ireo kandida ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina rehefa miparitaka manerana andreo mazovo maro hatrany Eropa ny anarana makasika ity toerana manandanja eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra ho an'ny kontinanta afrikanina ity. Raha ny fanazavan'ny confidentiel Afrika trany ampody istoerana miampy ny fampirisihandreo tandapa-sasany no anton'izao. Adiny ny tombontsoa-pirenena sy ny fijerena ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa. Raha hitondra tombontsoa ary anatsara ny endriky ny firenena iamaso amin'izao tontolo izao mifananantsika olona amin'ny tana andraikitra ambony tohitony izay tsy indromandry ambavahady miariary izao fa tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokana i Andry Rajoelina santonany amin'ny tombontsoa azo ny firenena mifananana teratany malagasy mitana andraikitra amin'ny sehatra tohintony ankilan'ny fahafanamiady ny tombontsoa-pirenena eo anoloan'ny banky iraisam-pirenena ny FMI, ny vondrona Europianina sy ny maro hafa. Ahafahan'ny malagasy mamiratra sy henono zao tontolo zao ihany koa ary anazavana ny lazaratsy hafantarana ny firenena amin'ireo raharaha maro toy ny Romivos sy ny Gemfiltre, ny trafika na volamena sy ny kolikoly amin'ny endriny maro mahakasika izay. Ny fihetsika Andry Rajoelina manoloana ny lafinjavatra maro izay tokony ahitana taratra amin'ny fitiavan-tanindrazany sy ny fiadiany ny tombontsoa marina ho an'ny firenena toy itony izay lasa misarika ny sainy maro amin'ny nanariny ny zoam-pirenena malagasy ka nangatahany ny zoam-pirenena frantsay. Antony hodi tsy hita na adonona tsotro izao izay teboka mety hitondra vokatsoan'ny firenena. Ny tenan'izay magaga fa iresaka amin'ny filohan'ny Djibouti afaka andro vitsy amin'ny fanohanana ny kandida atolotra ity firenena ity amin'ny toeran'ny filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina io. Asa izay ve ny tsara kokoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy sa hoe malagasy filohan'ny pirenena teo aloha no tohanana ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina. Ireo no midika fa afa-tanteraka ny fanaovany Andry Rajoelina politika. Raha ny famaritana ny politika sy ny fihetsika mpitondra sy ny tompony andraiki-panjakana maneran'izao tontolo izao
ampandeferina ny disadisa na lonilony politika rehefa misy pray tandrazana mitondra avo ny firenena saingy tsy mbola izay no misy eto Madagasikara hatreto. Tonga maro solitena isaky ny commune amin'ny district Navaratrano tapany Avaratra Androany ny ona tamin'ireo candidat solombavambahoaka ajo Andriana Narvelo sy Ratavila Andry izay natolotry ny collectif ny Malagasy. Fifanankalozan-kevitra teo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka fitavatafana momba andraram-pirenena sy ny lasa miandry anatin'ny fohy atolony sy lavitrezaka ny fantotoana teto Ankadikely Lafy Androany. Fiaonana amin'ny vahoaka izay efa natao hatr'izay no notohizana ankehitriny raha ny fanazavana ary andrasana amin'ireo commune 40 mandrafitra ny district Navaratrano. Ho an'ny Ranompitso ny tapany atsimo ao amin'ny district Navaratrano no ahazo ny anjarany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny collectif ny Malagasy ao Avaratrano. Ny fampahalalam-baovao dia mila fiarova dia lafim-baovao afa-tanteraka dia raha ny fivoarana zava-misy ankehitriny nentina nanaovana fisehosehoana fotsiny ihany ny tsy nampiovana inona na inona teto amin'ny firenena ny politika zato andro nomena ireo ministera amahana ny olany fahantrana sy ny fahasairana ny ponina teto Madagasikara. Ny firenena izay vao maika miamarefo ara-toekarena sy niletika anaty fahantrana lalina trany noho ny tsy fananana fototra ara-toekarena mazava ho ny mpahay-toekarena sy ny fiarahamonim-pirenena naneho ny heviny. Herinandro aty aorian'ny feptaona zato andro izay nomena ireo ministera amany ny fahantrana sy ny olam-bahoaka eto Madagasikara tsy nisy fiovana fa vao maika tafalatsaka anaty fahantrana lalina ny ankamaroan'ny Malagasy amin'izao fotoana tsy nahitamba-olana ny olany fatapahany ny herinaratra tsy nisy vita ny fanamboarana ireo lalam-pirenena tsy mitsamiakatra ihany koa ny vidim-piainana ankasahirana sy mijaly ny ankamaroan'ny vahoaka Malagasy. Tonsolo mbola tsisy hoe hita hoe action hoe tena hoe ampiovana zavatra mbola ny omaly tsy miova ihany ary pire encore mbola grave be le ny tondrana firenena zareo ary ty fanonganana an'ireto ara-démocratie zareo mifanonganana an'ireto parlementaire anankiroa reto ny olona ny vidim-piainana midangana tsisy fiovana zany zato andro zany tompoko ary ohatrany tsy mampanantena inininy zay le izy zareo ny tondrana amin'ny firenena zao ve dia rariny zao dia mbola mitohy ny fijalian'ny vahoaka dia aiza ho aiza ny aveniran'ny tanora sy ny vahoaka amin'izao fotoana zay zany izy. Vokatra izay rehetra izay tsy nitsatra ny totongana ny fahifahamidiny ny ankamaroan'ny Malagasy tsy mifandray sy mipetraka araka ny tokony ho izy ihany koa ny fototra ara-toekarena eto Madagasikara fa mandeha ho azy antony mahatonga ny firenena iletika anaty fahantrana lalina tahaka izao ny mpahay-toekarena. Isika mpamokatra akora fototra taloha dia nanondrana akora fototra sotrika lasa manafatra an'ireny ho ampiasain'ny orinasa eto dia raha vao misy fahasairanana zany eo amin'ny fifandraisana ara-barotra raisam-pirenena na korotana raisam-pirenena dia misy fiatraikany avy hatrany amin'ny orinasa malagasy zay mahatonga an'le hoe marefo kely mihitsy ny orinasa tsika amin'izay lafin'izay satria tena miankina be dia be amin'ny zavatra misy avy any ivelany raisam-pirenena ny eto an-toerana nefa ambany dia ambany keo ny ino izy teo ambany dia ambany ny fahefa-mividin'ny mponina ilay fahefa-mividy ambany indray dia mahatonga ny fanjifana eto an-toerana ambany dia ambany ihany koa zany hoe ny orinasa madinika malagasy zany rehefa mamokatra dia raha tsy afaka manakatra ny tsena raisam-pirenena satria mbola tsy araka ny fiainitra na fepetra takiany tsena raisam-pirenena ny vokatra fikakany dia nefa ihany koa ny mpanjifa eto an-toerana tsy afaka mividy raha vao atao lafo le izy zay mahatonga ny hoe mpamokatra vokatra tsy zarizary angamba ny ankamaroany ny orinasa eto Madagasikara dia itsinjovana ireo mpanjifa zay ambany ny fahefa-mividy. Zay ivana hiakatra telo faingo efatra isanjato ny tany arikarina fahobe aty Afrika ho an'ity taona 2024 ity raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny Africa's Pulse na eo azy izay mety ho fiakarany tany arikarina fahobe izay eto amintsika
anjaka hatrany ny fanitrana noho ny vidim-piainana izay fantatra fa tsy mitsaha miakatra hoy hatrany ny fanehonkevitra. Ny tahany fiakarany vidim-piainana ihany koa inflation mbola ambony io efa isan-jato vokany dia tsy resy zany le fanitrana fa vao mainka mitombo arany satria ny vidim-piainana mandeha misonitra angana kokoa no ilay fisondrotany toe-karena dia ny zavatra zay zany zavatra mitranga dia mbola tsy afaka miala amin'izay tsika satria le fototra ny toe-karena mbola tsy voavahantsika mihitsy anisan'izany ohatra ny famokarana herinaratra mbola tsy ampy be dia be ny herinaratra fokarana eto amintsika mba hanodinana ny orinasa misy eto ary tsy afaka manangana orinasa mitaky herinaratra be koa tsika zany dia nefa raha vao famokarana tsy mampiasa herinaratra dia somary ambanimbany ny vokatra azo avy eo zany ny ankapobeny. Araka izany mbola lavitra ny ezaka ahafahana miady amin'ny fanitrana eto Madagasikara raha ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny no mitohy. Ny fitondram-panjakana izay tsy manana pekady mazava hoentina hanarenana ny sosialim-bahoaka iny fotony fa variana amin'ny seho ivelany fotsiny ihany ho hatrany ny fanazavana. Fanapekarina teny anivy ny sampandrara misahana ny ady amin'ny kolokolona ny pak androany ny raharaha izay ny ampangana mpiasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka iray sy mpitsabo iray voalaza fa tompona antoka amin'ny fandefasana antsokosoko marary tsabo tena any Inde nambary ny mpisolo vavy azy ireo androany fa tsy misy kolikoly sy fandikandalana velively ao anatin'ity raharaha ity saingy izao notazomina ambonjavonjomaka izao. Niakatra tena anivy ny sampandrara misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny pak teny 66 hektara androany ny raharaha izay ny ampangana mpitsabo iray tao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka voalaza fa nanome alalana antsokosoko nanao fisolokina sy nanao kolikoly amin'ny fandefasan'olona marary hitsabo tena any Inde. Nanambara ny mpisolo vavany androany fa fanampiana sy famonjena ny Inde marary ety no antony nahatonga azy nanao izany. Ety farany izay nanamafy fa tsy mbola nisy hatreto ny fangalan'ny ity mpitsabo ity vola tamin'ny ilay marary. Amafisiko tona fa ny olona izay rovanay dia tsy nandray vola tamin'iza na ilay mandela fa ny hopitaly mivatana nandray vola ary fanampiana amin'ny asany satria io olona io koa dia olona anisan'ny nazo vatsim-pianarana tany Inde ary niofana manokana no resaka izay mahakasika ny resaka fitsaboana sy fandefasana olona mitsabo tena ny Inde io nandehanany tany dia izay mahatonga azy hoe ho valim-pahabeana zany dia manampy ny malagasy mba hisitraka an'izay opportunité izay nahatonga azy nihitra tamin'ilay raharaha. Marina itony fa le olona marary izay nalefa tany Inde nahatonga ny olana dia olona olon-tsotra mianto tena fa tsy mpiasa-panjakana izany hoe tsy mila décision ministère mihitsy na anankiray aza ilain'ny hopitaly any Inde zany alohany indiana miala eto Madagasikara zany hoe mikarakara taratasy le olona rehefa vita ny taratasy ara-pitsaboana zany dia mifampiresaka mivatana amin'ilay hopitaly izy rehefa mifanaraka zareo hoe mety afaka ho tsaboan'ilay hopitaly izy dia alefa le dossier rehetra dia manao devis ny hopitaly dia mandoa le vola direct tany amin'ilay hopitaly ilay marary fa tsy mipasina aiza n'aiza dia zay vao mandeha le olona. Mbola voatazana any Amponjavonjomaika nanomboka tamin'ny volana febroary lasa teo ilay mpiasan'ny ministera sy ny mpitsabo hafa izay nanome ny certificat médical any iray marary hoy hatrany ity mpisolo vava ity. Izy zany rehefa miverina avy any Inde tonga teto Madagasikara dia vao tonga teny aéroport dia nitsamborona dia tapilen'izay nitsamborona koa le dokotera no le certificat médical. Tamin'ny voalohandohan'ny ity taona ity ilay fisamborana zany sy ilay fitsaboana fa tamin'ny nanomboka fikarakarana taratasy nisy zany fa tamin'ny taona 2023 fa tamin'ity zany vao niverina teto izy tamin'ny février teo mbola tsy diso dia tamin'ny izy no nisamborana. Ny mitory zany rehefa raha resaka kolikoly moa zany dia fanjakana zany no mitory dia ny DLC moa zany misolo tena ny fanjakana ny fitoriana amin'izao raharaha izao. Ny hitraponda zany nanomboka février hatramin'izao hatramin'ilay dokotera sy ilay olona miasa amin'ny ministera ny fahasalamana no izay finiavana fanampiana mpiarabelona izay. Tonga nanotrona ireto farany teny amin'ny pak 67 hektara androany ireo mpiasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay niantso ny ampitsarana ny antso-jay atao amin'ireo mpiasa andrasana araka izany izay mety ho toy an'ity raharaha ity.
Kiondalana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny sehatra asa eto Madagasikara ny fampiofanan'ireo mpiasa homatianina eo amin'izany sehatra izany hoy teo anivon'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle izay mankalaza ny fahadimy taona nijoroany androany. Izany indrindra hoy ireo tompon'andraikitra teo anivon'ity orinasa ity no antony anohizana ny fampiroboroboana trano tetikasa eo amin'izay fanomezana famatsim-bola sy fampiofanana ireo mpiasa malagasy izay. Manodidina ny 13 isa ireo karazana asa misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mbola olana sedrain'ireo mpiasa ny tsy fisian'ny tosika ara-bola sy ny fampiofanana matianina eo amin'izay sehatra asa izay hoy ny teo anivon'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle androany. Zava-dehibe araka izany io fanomezana tosika ara-bola ho amin'ny fampiofanana ireo mpiasa malagasy io fa eo ihany koa ny ampirosiana azy ireo hiditra eo amin'ny sehatry ny manara-dalàna raha ny nambara ny tale jeneraly ny FMFP. Amin'izao fotoana izao tsara ho fantatra ary averimberanay foana fa rehefa dinihana jerena zany ny asa izay misy eto Madagasikara dia ao amin'ny 390 na 163 ny atao hoe ny asa na ny métier zany izay voatanisa eto amintsika. Amin'ireo 390 ny resaraka toa dia 230 ihany no manana atao hoe karazana filière kely na formation ohatro zany ny asa ataontsika ohatra hoe mpanao zaridaina dia mianatra momba ny tany momba ny voninkazo sisa amin'ohatran'ireny zany dia 230 ihany manana filière ohatr'izay ka ny anjara asanay zany miaraka amin'ny marena tsara fa miaraka amin'ny fanjakana dia ametraka ireny référentiel de formation reny dia hoezana olona miasa na secteur informel zany mba hiofana arak'izay. Efa mahery ny iray etsy ankehitriny ireo mpiasa ny sitraka ity toana ara-bola ho an'ny fampiofanana arak'asa avy amin'ny FMFP ity tao anatin'izay 5 taona ny orenana izay. Nanamafy ankilany ny tompon'andraikitra fa hitohy hatrany ny fanapariana ity tetikasa ity manera n'ireo faritra 13 eto Madagasikara. Araka ny voalaza teo 5 taona zay ny vita araka ny teniko teo ny ohatran'ny 100,000 bénéficiaires ny FMFP maro dia maro tokoa ny vola napetraka tao anatin'izay financement zay. Ny 5 taona ho avy zany ny tanjona voalohany dia ny ahafahana tonga eo amin'ny faritra 2 eto Madagasikara. Zava-dehibe zay satria amin'izao fotoana izao zany dia mbola tsy tonga amin'ny faritra rehetrarehetra ny FMFP ary zany dia tanjona apetraka amin'ny alalan'ny fametrahana ireo ratsamangaika amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ohatra ny hitanareo androany zao dia nisy ny projet INPI na projet d'intérêt national prioritaire iarahana any atsimo ka izy zany fametrahana ratsamangaika izy fiaraha-miasa amin'ireny sehatra rehetrarehetra sy ratsamangaika ny chambre de commerce et de métier rehetrarehetra eny amin'ny faritra. Hatramin'ny joroany FMFP nanomboka tamin'ny taona 2014 manodidina 270 mirara ariary ny famatsim-bola efa naroso tamin'ny alalan'ireo tetikasa maro samihafa eo amin'izay fampiofanana ny mpiasa maneran'ireo faritra eto Madagasikara izay. Ity farany izay miara-misa lahy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany toy ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa. Iny ihany koa ny antsika amin'ny sehatra vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Sambatra miaraka amin'ny Zarakado araroty ny fihenam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao misaotra ny hatrany mbola manaraka anozy antsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany ary dia anao fampiratiana ny asa tanany sy nitondra ny loha hevitra hoe embouteillage ny 20 sy ny 20 aprily ho avy izao ny mpanakanto vahiny Supervice Sylvain eny Analamahitsy Carrière tavoahangy vita amin'ny vy mirefy 6 metatra sy ny maro hafa no ampiratiany mandritra io fotoana io.
manana ny anjara toerana manokana ireo mpanakanto nagasy na vahiny hiarany eto Madagasikara saika manana ny mampiavaka azy avokoa fa ny mpanakanto rehetra. Ho an'ny Supervicia Sylvain manana ny mampiavaka azy manokana izy ary hanao fampiratiana ny asa tanany ny 7 sy ny 20 aprily ho avy izao eny Analamaintsy Carrière izay mitondra ny aloha hevitra hoe embouteillage. Asa tanana izay mifototra amin'ny fanaovana paozina tavoahangy amin'ny vy. Toutes les quincailleries on trouve du fer tout simplement. Donc en fait c'est du fer de construction. Vy no ankora fototra ampiasaina izay ovaina kely sy izay asany izay omena paozy. Dia ovaliko ny fantaniana hoe fa vy no anamboarana io iray manontolo fa misy ihany koa ny kristaly. Du fer de construction. Puis après évidemment il y a le cristal. Le cristal c'était tout naturel. Tsy mijanona amin'ny fampiratiana ny asa tanany ihany fa maro ny olona efa mandray ny asa izay vitany. Ity tavoahangy mirefy 7 metatra ity zao dia alefa ny velany rehefa vita ny fampiratiana izay ataony. En fait la hauteur c'est la largeur du conteneur. Efa mitovy refy amin'ny conteneur ireo entana lefa. Ny ankamaroan'ireo asa tanana ngeza be dia ataoko afaka ravaina. Na ireo trondro hitanareo ao ivelan'io aza. Ilay ngeza indrindra dia mizara 3. Milanja eo amin'ny 2 taona eo ary milanja 3 taona eo ilay tavoahangy izay mizara ary afaka tambatra. Et comme et tout et on l'assemble comme ça et après on arrive à la mettre dans un conteneur. Efa antoanany maro izy no teto Madagasikara ary nanao ny asa tanana. Manana ny toerany manokana izy ary amin'ireo mpanakanto eto an-toerana fa na ny avy any ivelany ihany koa. Efa maro ireo olona avy any ivelany no mangataka ny asa tanana sy ny fanazavany hatrany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny Salon international des transports de la logistique et de la manutention en Tanjombato ary aritra efatrandro tanjona ny anatsarana ny tolony fitanterana eto amintsika hoy ny mpiarakara isan'ny mandray anjara amin'ity etsika ity ny anivon'ny coopérative ampitaterana Soa Trans Plus izay manome tolotra vaovao ho an'ireo mpanjifany fanampanazavana. Maromaro ny tolotra satria salon transport azy dia zay ny antony aparatina iny tolotra zay omeny ampanjify eto. Araka mifantatritsika ny Soa Trans moa zany dia misy ny gamme maromaro ato. Ao moa zany ny VIP zay hitatsika ato VIP plus ny filazana azy zany hoe misy anankiroa izy any VIP plus zany dia vitsy ny olona hoentiny zany hoe malalaka zany. Dia manaraka an'izay koa zany ny toerana rehetra zay misy ny Soa Trans zany dia misy ny resaka fitondrana entana colis mahazatra antsika. Dia ao anatin'izay colis zay koa efa mampiasa tsika moto afahana maka sy manatitra n'ireo entana maika. Zany hoe raha maika zany ianao dia afaka miantso dia alaina ny antranonao ny entana dia aterina ny antranonao ihany koa ny entana fa tsy voatery andeha hilahatra eny amin'ny Soa Trans ianao. Dia rarak'izay koa ho an'ny tsika mpandeha satria efa misy koa ny servisy remisage sy ny servisy ramassage. Zany io zany afaka atsony io na andro na alina satria tsy atahorana io na mandeha alina ary satria misy GPS io. Fa hatreto aloha ny national najanona noho ny faratsy ny lalana raha antsika mahalala dia manimba an'ilay zavatra dia najanona fa atsira be. Androany koa ny nampiratinay voalohany ny servisy réservation en ligne satria tato ato zany be dia be le mpanjifa ato aminay no sahirana amin'izay zavatra izay. Dia misy zany logiciel zay nisokafana ahafahantsika mpanjifa manao réservation any an-trano. Trangam-piarahamonina dia tsekolom-panjakana iray ao amin'ny EPP Antsodrika commune Ambanivohitra Ankotrofotsy distrikany Miandrivazo no nahiditra Amponjavonjamaika taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana ny zoma 9 aprily lasa teo noho ny raharaha fanodinkodinana mpianatra tsy ampy taona sy noho ny raharaha firaisana tsokombakomba tamin'ny fanalan-jaza. Ankoatr'izay voapanga noho ny fanalan-jaza ihany koa ilay renjaza niaraka taminy. Ny volana martsa 2024 lasa teo taletsekoly iray eo anivon'ny EPP Antsondrika commune Ambanivohitra Ankotrofotsy distrikany Miandrivazo no nanodikodina mpianatra tsy ampy taona izay anala fanadinana CPE tao amin'ny sekoly izay andriketany. Nitondra voka efa bolana ity mpianatra tsy ampy taona ity ka notereny ity farany analizandra ny fanazavana. Dia efa fanaon'ny taletsekoly eo amin'ny toerana io zany no nanao an'izay mody hoentiny any an-trano zany rehefa akaiky ny fanadinana ny zaza zany lazainy fa hanao ny fampianarana kanefa ny zay moa zany ny zavatra ataony fa
iarahany ary misy tokoa ny firaisana ranofo izay nataony tamin'ireo tovavy maromaro. Marina moa zany fa tamin'ity tranga itya dia tsy nisy fitoriana izy io fa renseignement anonyme, zany hoe angovaovao tamin'ny olo tsy fantatra zany no azon'ny gendarme tao Ambatolahy, ka na izay no nafana nanokatra ny fanadihadiana. Ka tao anatin'izay zany vao fantatra fa nisy izay fanodikodonana zaza-tsy ampy taona nataon'io taletsekoly iray ao amin'ny EPP Atsorika io. Tsy vitany niarahany moa zany io zaza io, fa rehefa bevoka efa bolana ny zaza dia nesorony ihany koa, nentiny teny amin'ny nakarenjaza moa zany izy, nentiny tao an-tranony ary tao no natao ny fanalanjaza. Nisitona ny taratasy fitoriana mikasika ny raharara ny fantatra ny ray aman-dreniny ity zaza tsy ampy taona vao hodikodina ity. Nateo azy izany nanoho ny fanenjehana tranony avy eo anivo ny fampanoavana. Nampidirina ponja vonjomaika ao amin'ny andro vaza avy hatrany ity taletsekoly ity rehefa nieky ny elony nandritra ny fiakaran'ny fampanoavana ny zoma 5 aprily lasa teo. Ankoatra azy voapanga ihany koa ilay renin-jaza ny ratsi-kombakomba tamin'ny fanalan-jaza. Fa mbola maro amin'ireo malagasy mandala nentim-paharazana no mankalaza ny alamady be amin'ny alalan'ny fombafomba sy ny kolotsaina isaparitra izay mampiavaka azy ireo ho ny mpandala ny fomba malagasy androany. Ilaina trano izy ny fanomezakasina izay kolotsaina malagasy izay fa indrindra ihany koa ny fivoizana trano isoatoavana navelan'ireo razambe teo aloha. Christian Dimby. Ny volana aprily tahaka izao no volana natokana ho fankalazana ny alamady be na ny kolotsaina nentim-paharazana entina androna sy amasina tena ho an'ireo mpandalina ny fomban-drazana nanomboka tany amin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka. Mbola maro ankehitriny ireo malagasy mitazona izany fomba nentim-paharazana izany, saingy samy manana ny fomba fankalazana sy ny andro natokana amin'izany avokoa ireo faritra tsirairay avy ho ny mpandalina ny fomba malagasy androany. Mbola maro tokoa no mankalaza ny alamady be fa samy any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any ao anatin'ny fanandrona sy ny fanasana andro araky ny rotany misy eto amintsika no ankalazan'ny tsirairay eto ambany masoandro ny alamady be ary mbola manana ny lanjana izy ka tsy ho maty manota mandrakizay ny zavatra masina rehefa akamasinina ampahamarinana ka ny alamady be dia manana an'le vetikevitra samy manana ny fandinihany azy moa ny tsirairay. Fa raha ny amin'ny ay manokana dia ny alamady be nefa nataon'ny razambe anay teo aloha dia isany nitondra fivoarana teo amin'ny lafin'ny toe-tsaina sy ny fomba fijery ary ny fahatserovatena sy ny fahalalana ny atao hoe tody sy ny fahafantarana ny hevitry ny famarinana ary ihany koa ny ahaizana ny tambiny fitiavana apita sy hozaraina araky ny fifalian'ny fomba sy ny fahamasinana ny tany eo amin'ny toerana hanasinana azy. Jaivony natao fidiovany famelan-keloka sy fanamafisana ny firaisan-kina ny vahoaka ny volany alamady be raha ny kolotsaina no vizan'ireo razambe ary izao lovay ny taranaka aty aoriana izao ho hatrany ny mpandalina ny fomba malagasy. Ankilany ho totosaina raha-pitso etsy amin'ny doany Anosimasina Itosy ny ivon'ny fankalazana ity andro ity ho an'ireo mpandalina ny fomba malagasy sasany eto Merina. Etsika izay natao hizarana nofikena amin'ny tampihavanana fa indrindra ny amerenana indray ny asin'ny kolotsaina malagasy. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia ho alefan'ny Rwanda avokoa ireo mpitsaponenana tonga antsokisoka ao Royaume-Uni araka ny tapaka teo anivon'ny Prime Ministre Britanika sy ny filoha Paul Kagame. Efa roa taona izay no nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny rotonta saingy izao vao atomboka ity tetikasa ity raha ny fanampanazavana entin'ny ialagana efson amin'ny sariny France 24. Ny roso tamin'ny fifampiresahana amin'ny fandefasana ireo mpitsaponenana antsokosoko tonga ao Royaume-Uni any Rwanda ny Prime Ministre Britanika sy ny filoha Paul Kagame ny atalatalaza teo. Efa roa taona lasa izay no efa nisy ny fifanaraham-piaramiasa izay natao teo amin'ny firenena rotonta amin'ny fandefasana ireo mpitsaponenana avy any Afrika any Rwanda. Tsy ho ela dia ianga ireo mpitsaponenana ireo raha ny fanazavana. Voafaritra ao anatin'ny fifanarahana fa tsy afaka alefa amin'ny tany hianisy azy ireo mpitsaponenana
tanàna ireo fa andro Rwanda atrany ary izy ireo no andray tanàna azy ireo ary misy ny tohana maro samihafa atolotra azy ireo ny antony tsy nahatanterahana ity tetikasa ity hanandritra izy roa taona izay anisy ny fitsipahana nataon'ny parlementaire tao Royaume-Uni amin'ny filazana fa tsy mbola azo antoka ny ao Rwanda. Nambarany efa tsy mbola milapy maloatra ny ao amin'ity firenana ity raha amin'ny lafondro fandriam-pahalemana. Ankilany nambarany ireo parlementaire ary efa nankatoavin'izy ireo hafa efa vonona ny andray ireo mpisamponenana ireo any Rwanda raha ny fanazavana hatrany. Hatrany fampalalambavao amin'ity androany ity ankasitrahana feny ianao tomboky lasy tomboky avy nanaraka izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoana saika manaraka mandra-piona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.